Izay ny amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana iny fanandritra ny fitombita androany izay resaka ataon'ny filoham-pirenena isan-kerinandro dia nitondrany valiteny mikasika ny raharaha Antsakabary sy ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Nandritra izany no nanambarany fa tsy afaka ny mamoaka didy mikasika ny raharaham-pitsarana ny filoham-pirenena fa tokony iandry izay didy avoakan'ny mpitsarany rehetra. Efa eny am-pelatanan'ny fitsarana raha teo ireo raharaha ireo raha ny fanazavana. Izay ny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany. Mbola miverimberina ihany koa ny fanontaniana momba ny raharaham-pitsarana. Nilaza teto fa ao anatin'ny famotorana lalina ny raharaha Antsakabary isika. Miandro ny vokadràny zany isika ary raharaha efa eo am-pelatanan'ny fitsarana io ka andraikiny ny manoya sy mampahafantatra azy. Toraka izany koa ny raharaha Andramatoa Claudine zay efa nolazaiko taminareo teto fa tsy anjaran'ny filoham-pirenena ny mamoaka didim-pitsarana mahakasika izany fa ny mpitsara ka izy ireo no iantefany ny fanontaniana. Tsy miditra amin'izany ny tenako ary tsy miova ny fanazavana izay entiko momba izany. Amaranako ny famalina ny izay atsoko hoe commentaire androany dia mamerina hatrany aho fa tompona andraikitra ny olom-pirenena tsiraray eo amin'ny zavatra izay ataony sy eo amin'ny andraikitra izay tanany.